Arahano zao eto amin'ny FM radio. Ratra. Tantara ny soratan'ny Landry Steven. Ireto avy ro anomenany tantara. Tomoina Caroline, nianja Tatiana, tomoina fitiavana. Sedra Miardy, Ramsey Tatamba, ary Miaina Rasafy. Nandray feo, Bota, tompona andraikitra sy mpanatitosa. Ramsey Tatanta. Pepe ahoandray anaka Andeha hianatra amin'izay afa efa vita daholo ny raha nampanaoviny bebe anahy sady feno efa io miandra io sao dia taro eo izay ko nde ana re anako sady efa tsy dia misy manahirana atsony dia efa nasiako ampombo ry bebe leo amin'ilay kisoa ao asimy bebe rano sisa avy eo izay fa lasa eny ary taoko tsy mifiarinareo androany ie maraina ihany izay androany ka sabotsy manko tonga dia moti anaka rehefa mirava fa hiaraka akakita eny atsimo tanàna aloha tsika fa efa kely tsisany ato eny ary io izay fa lasa zay aleo aloha hiazakazaka kely amonjy amin'ny feo fa efa tena sasany andro izy ka Mba ela kindry re tena ka tena azafady lesy fa mbola namitararaha kely koa nge ahy hitan'lahy ihany fa bebe ve dia avelanao zavatra be dia be eo izay kosa aloha fa efa ela be nga elany teo voaikaingana ihany ka fa andao sady mandeha ihany fa ho taritsika raha zao no mitoka eny tokoa andao ary mila mandeha mafimafy kely tsika ndao fa niaty tsy vita le devoirany meno madamo maly iny fa sahirana be koa amaly nanampy aneniko nga mbola nankina tamboly izay mianaka amaly nanao raharaha rehefa ndavintsika nga dia re raha be dia tsy vitako tsony dia ahoana izany raha be dia amin'izany elaka zay tsony toko mbola ho ariana amin'ny fakandrivotra moa iny vao miditra ao fa omeko an'lany dia atika an'lahy eny ary misaotra kely tena ary andao sy nahazakazaka kely fa efa samy maneno izany ny sofle andao ary fianaranao anaka mandeha tsara ve endriny eny sady tsy maintsy atao izay ampandeha tsara azy fa nibaka koa nefa akaiky izany mihitsy mila miezaka tsara nareo raha te ho tafita izay kosa aloha sady samyaka fanadinina daholo ianao solova zandrinao izy aka BBC moa ianao aka baka tena izany mihitsy rineny ry mba lasa iza marina ry izay lasa ny rahako nakarano izy fa saika adiniko tokoa ahoana rineny efa betsaka dia betsaka ihany le zezika ao ambala ao sao dia mba afaka mamoaka azy ianao zao za aloha andeha mita kely an'le raha tsy vitantsika mianaka maly iny ka zany rineny saika hoe hoany amin'ire tena zao misy boky tsy maintsy vidiana zay dia saika hoe hiaraka hividy an'izay iny atseny zaiko mba vo vetivety moa dia aveo ianao makeny eny ary endrineny dia tena eny lova aveo hoe tonga dia andrahoiny sakafo atoandro eny re alefa farako izy aleo ary aloha tonga dia anomboka ny raharaha fa so tratrariva eo ka tsy afaka mividy an'le boky indraiko izay mihitsy izay aloha fa lasa ary fa andeha ho aizy neny ay tonga ndry ie andeha mita kely an'le raha tsy vitany sy feno maly aretsy fa rehefa eo ty andry aleo tonga dia afarako tonga dia andrahoiny sakafo fa feno vao nasaiko namoaka an'le zezika eo ambala ao ve eny ary neny izay fa lasa Edena
Oay, fatao feno. Fa andeha ho aiza indry izany? Efa hitany lafandihana salambo izao ako mbola antaniana ihany. Ary lahy zao hoaizaka. Efa hitandry mitondra siny koa ave dia mbola antaniana ihany e. Andeha atsaka kia. Ty feno ty koa be fianarana tsy. Eto alesiny anasa lamba. Kampiany dia ria lavitra be riko. Aleo aloha zary mba anarinary diaraka amin'rehetra fa za koa tsy dia maika efa misy ampiasaina ao an-trano e. Ay. Efa fanteliny amin'ity mantsy zao nakatatiako. Dia misaotra ary mpanala fahanginana. Fa ahoana marina aloha lesy ty baka efa amin'ny herinandro ty a. Efa mba vonona tsara ve aloha elahy io e. Tsy maintsy mivonona kiana tiana na tsy tiana. Fa iny dia dingana farany dia mbola ho kamokamo ihany indray ary ve. Izay kosa aloha dia marina e. Ka zay ro ako. Fa inona ho amin'ny fianarana ataonary rehefa vita amin'ny baky e. Ny indry koa izany mbola tsy fantatra ary na ho afaka na tsy ho afaka ve dia voasahasahady ny atao an-tsainy. Ary ohatrany tsy manana finoana mihitsy ingezany akamako izany. Mba apetraka ihany lesa ny tanjona. Ary atao an-tsaina hoe afaka. Eny e, marina ihany ny indry e. Raha ny eritreritro izao dia hoe hianatra momba ny resaka fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ihany ary ny indry kosa aloha mba inona e. Ny anavy ny aly lesy ohatra ny resaka lalàna angamba no ataoko. Efa mba faniriako hatramin'izay mantsy. Tsara kosa ki izany ko. Dia aiza izany ry ny fianarana ka? Mazava ho azy fa tsy maintsy makany andrenivohitra e. Ngamo eto amintsika misy université ka. Eny e, marina kosa aloha izany. Fa ny mampisalasala kely ange lesy miamela amin'ny bebe rehetra rehefa lasa e. Fa ahoana kosa ka? Lasa tsisy manampy izy amin'ny asa mandraraha dia malahelo azy ako. Nefa izy efa niteny afoana hoe aza asiana fanahiana izany hoe fa ny fianarana no atao. Marina kosa aloha ny azy. Elange raha mba lasa ary mbola misy an'lova ao e. Afaka manampy amin'ny neninareo. Nefa raha hijanona eto foana koa ary ndry aninona fotsiny ka. Eny e. Fa mbola hita ele izany a. Ie dia niaky izao tiako raha mba université iray ihany nidirantsika dia amin'izay mba tonga dia misy namanako. Hita lesiko sady amin'izay mba tsy mihafahafa be. Izany mihitsy e, avelako loka indry fa sao dia mbola misy zavatra tokony ataoko any an-trano dia izany efa ty lasa variana eto fotsiny ko. Ndao ary e, misaotra nanala fahanginana. Izay ara kia. Fangamondriko ty tsy mamerina lesina redena ny tovariana mandrevorevo eo fotsiny a. Tsy efa manomboka rapitry moa ny fanadinana. Ka izay mihitsy anery bebe ny malasa ny saiko eo e. Ty finina koa ny malasa sainanao amin'izany anaka. Mandinika ary bebe hoe rehefa afaka izany izao dia enao rery sisa ny hijanona eto. Dia maninona? Izany dia hanao fianarana. Tena ohatrany tsy mahavita hianatra intsony angamba ary bebe rehefa vita amin'ny baka ka. Aza miteniteny foana. Zary bebe hijanona eto aminao a. Efa enao ve sisa ny mba solondreniko izay tsy hananako intsony dia mbola velako rereto ihany. Oredena. Ndraiky moa dia nandositra dia tsy mbola hitako akory hatramin'izay nipoirany voamasoko. Aza dia mandefa saina lavitra ohatr'izany. Efa enao nge sisa ny reharehako safikelyko eto ve dia sanadrika tsy mbola tafita ihany. Bebe eto mbola velona foana ampianatra anao. Anao izay atafitanao. Aza kivy amin'izany anaka. Mafaly ahy dia andray andro any ny volana amin'ilay mba ho reharehako ianao. Tena misaotra betsaka bebe a. Iny aza mitomany. Mahontsy anefa mahafaly aloatra ny teninao izany. Aza manahy ianao fa hiezaka anao izay farahiriko hoe mba ho reharehanao arak'izay teninao izay tokoa. Misaotra re anako ary aza mitomany. Ho anareo izay manam-paniriana andefa dokam-barotra na andefa tantara eto amin'ny CM Radio 4 dia antsoina ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefa zavatra miafina amin'ny pejiny Ramsey Tatanta. Etena? Etena? Oay, feno marina.
Vela atao afara atao ihany Very fifalasana ela dia tonga dia nandeha Nanahoana aloha le taranja voalohany teo somary mafimafy ihany ankako. Sarotrarotra ihany aloha fa courage tsika fa tsy maintsy vitantsika io lesy Marina kosa aloha zany fa atao mandeha mafy be ho andry teo fa nga misy mamaky sa mbola afaka adiny rondro ingy tsika vao miditra manao taranja manaraka zao vao amin'ny 210 sasany manko ka tonga le tsy dia hamonjy any an-trano sitrany mba mavita raharaha kely mandrapiverinako Indri koa dia efa anatina fanadinana sarotra oatra zao dia mbola manenjikenzika be oatra zany ka tsika inge tsy mitovy ry feno nen'lahy mbola misy an'ny lova sandriny laisany izy afaka manampy any neninareo amin'ny raharaha nenay moa mba izy fa dia zasy bebe rirany Eny fa andao aloha mbola tsy hody fa akakarivotra kely ery amoron-drano ery mba atrehana ny ato manaraka indray kosa andao ary dia tsy ela be tsika fa mbola mainka andamindamina kely ao an-trano Eny re Eny lesy fa efa niteny ho aza zay hoe tsy mijanona ela be tsika fa mbola betsaka ny zavatra miandrana Eny re redeno fa mba lasa ihany ekinsaiko hoe ahoana lesy inona moa zany tokony alasany sanylahy ka zao akia samy maka fanadinana tsika dia ahoana zany raha ohatra ka tsy afaka ndray amintsika nefa tokony mbola hiaraka no fianarana kosa Zay indray feno sy le ahatsy fantatra hoe ahoanany Tsy an'izany fa mba manana ho afinoana tsy maintsy miara afaka tsika fa aza manahy dia aza dimy foana koa no mivavaka ka mba mila mivonina no afoana ny aky fa eny marina ihany kosa aloha tenindry Oay Orfino maninona andao andeha amin'izay fa beto ny bebe eto ka ndry koa dia efa manaitra ka sala ndray hoe misy indray ndao ary za no fanenjika kely aloha tsika sy dia namody makany ka dia zany anjay an'lahy voalohany dia lahy zany no miboka mazava ho azy alefaso fa tsy maninona zany raikitra ary andao ary mafeno isa moa dia ntiany tsy tratrako tsy tratra ny lahy zany izay fa reraka ny feno ka reraka sady ve io ary babeko indray ndriko marina io ao ariko zarako azany Fihinana koa ary nahazo azy zany tena ohatrany hoe lasa tiany etiany zany lasa tia hita azy foana lasa tia hisangisangy amin'ny foana koa aleo tsy hamoraka an'izany aminy loha sao dia ny mahafinamanana eo koa mantsy zany koa aleo koboniko asa amin'irery fa rehefa tonga avy ny fotoana tsy ho lasaiko azy eo ihany zany lasa sainiriny zoky zany oay lova koa manaitra ka efa ela be ary zany nandinika an'la teto foanako mijery mifetsika ela atao ohatrany hoe misy zavatra tena malasa saina be an'laza mihitsy ka tsy zany kifa mandinika ty fanadinana ty za sarotsarotra ihany izy fa na dia zany aza tsy atao makivy kosa aloha courage lesy vita an'lahy io rehefa ady farany koa ny io marina kizany bavy ary neny gatsy ao lasa ny etsahany izy dia manino indriny tsy miaraka taniny kosa ka tsy tany lava reto raha mbola ataoko ato an-trano reto la masasaka ao za mbola tsy misasaka akory fa afelo hoe la miveriny mbola miray ora sasany aky ve ary aloha za aprehatra fandrahoana sakafo atoandro fa sao dia taraiky io elahy ndana toizon-draha andry fa aleo ataoko sady vao amin'ny 210 kosa ny zao tsy mbola tara aleo ataoko zay dia avy eo mandeha kely any amin'ny any an-tsahany dia mba tserijery indry kosa ny sakafo atoko ao fa maninona lesy raha tsy makany fa makaina aloha elany mbola ao anatin'ny fanadinana tsy efa ho avy koa ve zay izy ndry koa zany ekena rery mpanjaka kely
tena mitobotoboka be letsy ny foko ry feno a. Mba hanahoana ary ty voka-panadinana ity. Asa tiky io a. Jery nge fa tena maro be ny ankizy no mijery ny anarany daholo Fa zao andao fa madiana dia indriny mijery ny anaty dia izany mijery ny indry. Eny ary raikitra izany. Iza ny andeha voalohany? Aleo ary zay aloha zany andeha voalohany. Eny aryko. Mba hanao ahoana re ty fanadinako ty ry tompo tena mitainitaina mafy azy zany. Ho afaka ary ve sa nahoana? Iny feno fa miverina sahady. Andrekaka mitobotoboka be foko. Tena ahoana? Hitako tao ny anarana sy ny laharandry fa afaka ry. Any oay tena marina ve? Zano a. Andriamanitra tena faly be ary feno aleo indray ary aloha zany hijeriny ianao tena aza makantsondry fa tonga tena niaraka nijereko ny antsika teo. Oay fa tao malokendrika be tamika lahy. Ory feno tena nahoana? Tsy tao kia sy afaka. Andray marina ve zany? Zany efa teneko andry zany. So dia mba tsy nijery tsara kosa lahy aleo aloha zany na marina azy tsara ao ka. Ndanary ndre tena tsy ny mihitsy edena marina lasa ihany izy nivadika maloko tampoka teo le endriny miramirana be. Feno ahoana ki? Courage lesy tena tsy tao marina ny anarany lahy. Lasa malahelo tampoka indray maninona koa ary ny fiainana manao ohatr'izao tena aza atao sakana tsy voan'ny hafaliana ao anatinao tsy fahafahako. Feno malahelo lesy ndaolotsika sady andeha moramora makany any fa tabataba be tsisy fandrinesana koa eto tena mitady ho kivy ary tena. Courage lesy hitany lahy fomba ny-javatra daholo izao manarina ny tsy nety no azo atao lesy mahazo kivy lahy dia mahazo faly dia mahazo tezitra fa tsy mahazo resy izany kosa lesy tena zavatra ray tena mampalahelo any iredena dia tsy fahafahako eo ihany iny fa ahoana dia tia zarery sisa tsy mba mananamana hito tanàna ianao tsy maintsy hanao fianarana ho any Andrenivohitra to tsaroko tampoka le resantsika teny ampanasana lamba iny hoe hiaraka ny fianarana ny Andrenivohitra tsika dia ianao hianatra lalàna moa za kosa hianatra momba ny fambolena sy fiompiana. Indrisy anefa courage lesy mitsanao nofikisa iza le nofinofitsika. Feno ahoana ki redena? Na za koa aza nge lesy tena malahelo be i bebe anefa tsy anaiky an'izany mihitsy fa tsy maintsy manao ny fianarako ny tsy maintsy miala teto. Zao redena mba tsy haikery sendra nandalo taotsaiko iny fa zao aza atao sakana moavindrimitsy ny zavatra mahazo mitsodrano ao amin'izay tany misy anao any mba ahitany sosiny tsara kia. Misaotra ary aza matahotra fa raha tonga tokoa izay fotoan'izay dia tsy hanadino an'lahy velively izany mihitsy fa ho avy matetika aty rehefa tsy mianatra na ny finamanantsika hatramin'izay aza ve lesy dia hanadino an'lahy kosa. Misaotra kiredena misampanety ny lalantsika mandalo any avy eo dia hiarakarakitaitsika fa mbola hodikely any an-trano aloha fa ohatra mbola marary koa izany lohako izany eny ary dia courage foana moa any eny akia tena marary mafy izany lohako izany ka maninona reny dia izao ny zavatra miseho amiko kay tena misy manindrona be koa tamvoko izany maty aleloaka aina kely tsy apototra tsy kesika lehibe isy ka tena koa efa diso tsy hitako intsony marary ho anareo izay manam-paniriana andefa tokambarotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra amin'izany teboka valo dia antsoa ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefa zavatra miafina amin'ny pejiny Ramose Tatanta. Aiza ihany ary fen'le nilaza hoe ho tonga aty an-trano dia andeha hiaraka akakitaina eto tsy mitanàna izay ny andro dia efa mihariva ihany. Tovary iny ery ianao zany anaka ary ngasy nandeha nakakitay indray
efa ho ampelora folakandro anie zaho ka mbola miandry amin'ny feno ry bebe a nga ie efa fotoana fanarahana manko hoe andalo aty an-trano izy makana dia miaraka izay ko raha tsy tonga izy zany dia tsotra raiky io ianao aleo re ndrasako kely ihany izy ry bebe fa rehefa tsy ho avy eo fa izy tsy tonga dia andeha eny ary fa hono ary bebe a ahoan'izay anaka tena tsy mbola hita mihitsy moa zany le raiko hatramin'izay ka hatramin'izao efa reny nambarako anao reny anaka vao bevokanao miantra reninao dia nandositra dity izy zany ie ary hatramin'izay izy a tsy tatsony mahitsy ka hatramin'izao na nafatesany reninao aza mino afa mbola tsy fantany akory zany tena mba olo tsy vanina mihitsy koa zany ndraiky zany ka dia vitany tokoa hoe nanarianay mianaka nefa ve hitany ty tanàna misy atsika ty ry bebe tena hitany tokoa ary zareo ane tamin'izany efa niseho taty zany fantsy fantatra dia hoe tena fianakaviana lehilahy tokoa hoe reny niaraka tamin'ireny sa izy tamin'izany fotoana izany fa inona nge mahatonga amin'ny bebe miteny an'izany ka ohatrany hoe efa voahomany zareo daholo ny fomba fiteny sy ny fihetsika atao taty tamin'izany fotoana izany fa eny sy tena nisy olana firy moa zahay tamin'izany fa dia efa natoky azy hatrany dia tsy mba fatapatatra bebe ve ny toerana misy anazy io ray koa moa zany no tiako tenenina na koa hoe mety mba niteny toerana taminareo izy tamin'izany fotoana izany ny fahalalako azy aloha anaka dia avy any an-drenivohitra any tovy lasaka akavadiny reninao io zany satria ny fomba ny fankahitany zareo tamin'izany dia hoe misy asa ataon'io lehilahy io satria zany no fankahitany zareo sy ny fankafatarana satria orindrina kely vao fatany hoe bevoky miantra reninao dia nilaza izy fa hiverina kely any an-drenivohitra andamina ny any dia hiverina ty no ny vody ondry ary atao ano ny soratra atao izy io tany an-drenivohitra dia izy tsy hita dia tsy hita tsy niverina teatsony mandrak'izao tena mba lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra koa zany ka ndre tia izahay tsy mbola nahita masony raiko sy reniko niteraka akory dia maty teo ampiterahana tokoa moa zany hoe indraindray ary bebe tena marary mila tsy ho zakako mihitsy raha sendra mandinika ny lasako tampoka boaka zay anaka efa zay ny anjara voatendry ataovy izay atafitanao fa za mbola etrom-paona vonona hifanohana aminao tena misaotra betsaka bebe raha tsy teo tokoa manko ianao dia mety efa tsy olona tsony aho ohatr'izay fa aleo aloha zany dia ry bebe ka sao dia tratra riva eto le ifeno koa ty tsy tonga ndana ry anako aleo aloha andalovana kely any amin'ny feno ka mibe koa le andeha rery etena oay fa tsy lova zandro ny feno very miantso ary aleo aloha natonana eny ka manahoana kia manahoana etena ary feno ngaky eza ny tombola tsy tonga ny an-trano any an-tramin'izao feno ieno zay nefa ela be miaraka nody avy nijery falim-panadina zay dia hoe samody kely aloha dia avy eo izy antso any an-trano fa hiaraka akakitay zay dia niandry azy tao foana ngeky izahay nefa izy tsy tonga mihitsy dia io za andeha aty io dia nefa nikizy hatramin'izao mbola tsy tonga ny an-trano ihany anga ieno dia la saiza raiky izy nefa mba tsy fanao ny fe mihitsy ny ohatran'izao anga ieno mampandre foana izy rehefa misy fandaharam-potoana ny hafa any izay vao mandeha mahagaga koa izany ka dia mety ho lasaiza ary izy ndao ary aloha dia makany dia miaraka mijery azy any tsika sindry ndao ary teto amin'ity sampanany ity zao zay no sarakako dia lasaiza ary izy nefa vety manana afasandry izy ny hoe misy dialeany kely na hoe ohatr'izany tena tsy nitenika izy tsy nilaza inona mihitsy izy fa to dia hoe andeha hody fotsiny ony oay etena itsika ifeno izy io mitaboka apotriny azy io oay tokoa andao kijerena malaky eny tena izy mihitsy io feno
Feno ory feno tena ohatrany olona tsy mahatsy aho tena ne izy ty fananina koa feno e feno mifaza lesy ty oa feno alo kikosikosakely amin'ny tanany fa tena ohatrany tsy olona matoritsony kosa zao fa atorana feno mifaza io kosa kifa niratra kely ny masina aloaloha rentsika sy ndrimoramosy izy ka ory feno fihinanazo an'lahy fa aiza zany fa inona nahazo an'lahy nefa tena tsy tadidiko zay vao tsaroko naninona fihinantsaro an'lahy fihinanazo an'lahy feno ndazo aleo fa ho tataraiko anareo misaotra betsaka redena saika matana zanako raha tsy nisy anara-solova tsy misy isaorana rery nen'ny feno tena saika ratsy iny mety ilay zavatra ny anjady-tanina angamba ny zakany fony dia izay no natonga azy nanao ohatran'io fa izy marina aveo moa zany manana retina mitaizaka efa hatramin'ny fahazazany anie izy ny narary fo anga fa rehefa tena misy zavatra tsy zakany dia lasa manao ohatran'io izy tamina lasany rainy zao no tena hitako mafy be tamina tena mpifankatery manko izy sy ny rainy izany tampoka loatra taminy koa no nandao zany le vadiko anay fa inona marina moa no tena nafaty azy za sy feno koa manko rehefa miresaka dia tsy mba mifampanontany an'izany mihitsiko mitondra andreny fiara vavety ireny ny asan'ny vadiko dia tratralozam-pifamoivoizana izy dia izay no nafaty azy ay ve izany azo lazaina hoe mitovy amony anayko izany ve ifeno aza angery mamany feno efa mba nahita andrainy fa ny aho kosa tsy fantatra tsony hoe mbola velonsa efa maty izay mbola tsy hitako hatramin'izay nipirany voamasoko aleoko izany ho any aleo no avy ny mpanjinina marina aloha zay dia efa tsisy atahorana tsony fe moa izany momba ny feno so manko dia tokony hanatona mpitsabo tsikako tsy dia maninaka io nyanto moa efa nambarako andrezay ihany fa aiza moa izany dena no ny fianarany indreny vohatra ihany ka dia mbola tsy fantatra ve roviana mandeha mbola tsy fantatra fa tsy maintsy mampilaza ty ihany ary rehefa andeha ka ay ve raha mba afaka koa zao feno dia mba niaraka nanohy tanynareo ka izay mihitsy eny no mbola makamokamo andeha io tokony izay mihitsy no izy nefa tao ahoana moa fa izay ny lahatra le pahary tena marina k'izy izany fa ilozako kely aloha nareo fa mbola betsaka koa ny zavatra tsy maintsy fitaiko rehefa tonga ny etranako eny araka edena dia mbola mamerina fisaorana anao ihany eyo zaho ry neny nandinika hoe ahoana anaka aleo aloha za mba hiala sasatra kely any amorontsiraka any amin'ny zandrindry tady mandrapatonga ny taom-pianarana vaovao io izay mantsy zao mba hitako mety amiko ka lenao andeha ny anaka tsy maninona fa tsika zao tena mbola tsisy vola ahafahana manatanteraka an'izany aza manany amin'izany iny fa efa misy vola nangoniko ihany aho minao fa ampy tsara dia izay no metiko ataoko sara an-dalana any ay ve dia ahoana izany ny fandaharam-potoananao ny amin'izany atsoko fotsiny dadanay hoe ho avy eny aminareo aho mba hiala sasatra keloko dia roviana izany ianao nieritreritra ny andeha miankina andro zareo ihany fa tena mety amiko dia amin'ny herinandro ihany tena dia sitaka kely ary ny sady ohatrany hafahafa be amiko izany tsy ahita ny ideny eto mandritra ny fotoana maromaro izany fa anarereto marina ve aloha mifankaty mponamana fotsiny izay ry neny ohatrany hoe mifakahazo apoby fotsiny dia tena ihany izany mampalailo ny zoko fa tsy malailo anay sy neny zoky matahotra ny tsy ho zandry ny zoko indray ngalova ka zavatra samy hafa mihitsy aky izany inona moa fa tiany edeny laha io fa tsy samy teny amin'ny fotsiny esy lovako hita fa izany tsy tokony hanana fihetsem-po be ohatrao izany ila raha hoe mpinamana fotsiny nareo
hita ho akery lova. Nareo koa zany aleo aloha andendekelany ivelany any fa mampimbe mihitsy nareo mianak'ireto ka. Ody ohatra misy mandondona sy manao ody anie zany. Iny tokoa ndrasa izy reko sady iza koa efa lalan'ny voakany any. Oay etena ahoana ky ary fandeotakily izany to mavesatra entana be. Tonga anao velomanareo ky za handeha androany fa ngatsy amin'ny herinandro indraindray vao mandeha ndao aloha mandroso hoe manahoana daholo nareo. Manahoana tena oay fa andeho aizy indrika andeha sao dia sao ihany ary zareo any Indrenivohitra. fa angamo androandray indriny mandeha tokony amin'ny herinandro arak'ilay nyteneniko anareo iny fa nisy fiovanandray le fandaharam-potoana dia tsy maintsy lasa androany tonga anao velomanareo ary reto ay ve eny ary eny anangava-dia mitsotra anao zany izay mahita soany amin'izay lalaka lehanao any dia endre tsara rehefa any fa maro loatra mantsy mifakapanany Indrenivohitra any misaotra betsaka anareo fa mba hanafatra kely hoe mba tserijereo matetika re bebe anay fa izy rery manko no ao eny fa na dia hoe mbola matanjaka tsara ihany azy izy. aza matahotra efa andalindalo matetika any aminy any na nampy azy mihitsy ary efa mba milamindamy mandrarahanay sy neny izany mihitsy akia izay ary fa dia metraka ny veloma mandram-peona indray eny akia soavaty veloma etena aleo ary aloha za mba anaty-trano mandra-pahatonga eny amin'ny fiantsoana fiary fa ngamo mieritreritra ny tsy anaty-traka tsy maintsy mandeha manatitra mihitsy ka ndao ary andraso kely vetivety ary aloha ndehana rery feno fa saotratra riva le zanak'olona fa vetivety fotsiny rehefa misy zavatra laiko vetivety ry ny eny toko izay dia tafaviriny ka ndao amin'izay rery edena. ho anareo izay manam-panirina andefa tokambarotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra amin'izany teboka valo dia antsoy ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefasa afatra miafina amin'ny pejiny Ramsetatanta. tonga ety sahatsy to vetivety koko dia andeha tokoa moa izany ry soavatika dia aza manadino tsy manadino izany lesy elany namako be foana rehefa misy fotoana le milamindamina iny dia midina aty any eny akia fa andraso ty mba ataovina bozona ry eny dia rehefa mahita nyity indry dia tsara vao hoe any izay le fiain'ny mpisara-talaniko foana oay ary firavaka tsara kely ange izy zany ary mba inao ny zato soratra aminy ary taony anarako fa ahoana koa tiry feno nampanamboariko mihitsy iny fa raiso zany izy aloha tsy dia rony lafo be rony kosa misaotra betsaka le sy feno za ty tsy mba manana zavatra nomena ny lahakoriko aza misahirana kia zavatra tokana fotsiny ny angatahako amindry inona ary zany sao dia tsy vitako aloha tsotra kely ka mba mihinandry ahy fotsiny ohatray fa nanomboka oviana koa zany lasa miana ny feno eny ary zao ve to mahatsiary fahasambarana miserana zany oay fa maninona koa ny lasa mangano any kely ohatran'io tsy maninona kio ditsoka fotsiny teo aza tsisy zavatra na ditsoka koroko izay kia ohatrany efa iainga koa zany fiaranareo zaniko zay ary feno mandram-piona indray veloma ety dia lasa izy marina tena lasa tia azy loatra ny voka raha vo tsy mahita azy dia lasa feno alahelo izany any anatiko any tsy tia amboraka fitia amin'ny efa so dia ampikorotana an'izay sady zavatra efa sy mba nieritreretiny hatramin'izay koa zany ary aleo mamonjy fotiana amin'izay koa tapaka ny hevitro farapitso ihany koa dia andeha hiala sasatra
Ahoana zay ry dada? Avy lafa iresakintsika. Nianareo koa andro mbola vao maraina be io dia mifanerigelina. Fa resaka inony tena manan-danja be ve zany no anakotabananay vao maraina toy izao e? Manan-danja tokoa le tsy matoy lahatsoa petra lalo. Ka inona ro zato resaka mamaky anareo e? Zao letsy mila miezaka elahy dia mila mianatra tsara. Ty ay ve resaka ohatran'izany koa ny ianareo e? Maninona e? Fa tay zany mbola tsy nianatra tsara hatramin'izay ka ny fianarako aza ny efa herintaona sisa dia vita e. Fantatro lesy zany ary aza tapahany lalo ny teniko e. Mbola tsy vita akory ny teniko dia lahy efa maika hitsaitsaingoka. Fantatro elahy tsara fa tsisy afa-tsika sy elahy rehetrina ato trano. Nireny lahy moa efa lasa. Zany hoe lahy re sisa ny mba ariariako sy arenako ato. Tsisy afa-tsy elahy no andova ny fananantsika ray manontolo. Trano, fiara, tany, areto ny tena resaka. Vao vita ny fianaran'ny lahy eto Madagasikara dia mila manao fianarana ny ivelany satria efa fantatry elahy ny anjara toerako eto ampiasana. Olona ambony ihany ka diako any aoriana any elahy indray no an'olo aho. Tsara be le eritreritry dada fa ilay any ampita kosa aloha dada ka ambeaka. Fa ahoana? Maninona raha mba ampianarina ro izay zavatra mety anahirana fotsiny ahy e? Ohatra ianao ve efa mba manana eksperiansa mampolo taona amin'ny orinasa io ihany dia ny anapita tsy kelikely amiko ny zavatra atao io ve dia tsy ho hainao e? Sady ny fianarana andratovitsika koa ny ry dada mitovy e. Mino fa tsy anany sarotra zany. Ole ty e mahasoan'ny lahy ny matoa miteny an'izany ahy. Zao ry dada tsy ho any eka aleo ty ihany ny bandy. Eny e tsy hanerian'ny lahy fa efa lehibe moa lahy. Efa mahita tsara ny lalana tokony izorana koa. Nefa tady io fa mahasoan'ny lahy daholo zany matoa ataoko. Marina ny nareo fa mbola hito ihany zany ry dada. Eny e zay aloha ny tena zava-dehibe fa ndeha asa aloha. Eny ary masotoa nareo. Volana sy tapany sahady izay nipetrahako teto andrenivohitra. Milamindamina ihany aloha fiainako e. Fahatsapako kely fotsiny hoe nisy fahabangana be izany teo amiko. Mba nanao ahoana ary izay bebe sy feno e. Izay koa moa samy tsisy manana finday mba hifampiresahana matetika ko. Tena aloha mandefa taratasy ka. Mino fa azo valiny avy any amin'ny zareo raha mandefa. Tena izay mety e. Ay! Mba mijereva lalana ary kiala kely fa manitsaka. Enao tsy mijery mihitsy. Azafady indrindra re tompoko fa nisy zavatra nahavariana kely ah. Oay. Aromanja kely any izany sipy zany. Aleo rangaha aloha ampiresahana. Azafady kely any vetivety e. Ahoana izay to? Mba afaka miresaka kely aminao vetivety fe azafady. Ka za io ange somary maimaika kely. Tsy maninona rehefa ateriko ianao avy eo raha mety aminao ah. Fa maika hoaiza nefa indry izany e? Mbola monjy poste za ioko. Andefa taratasy ho any amin'ny fianakaviako any ambanivohitra. Fa vahiny eto izany ianao? Ie. Anga tsy maintsy taratasy ka. Efa talohany eky izany e. Maninona ratsona amin'ny telefonina fotsiny ohatra. Ka za mbola tsy manana moa zareo any koa tsy manana ko. Andaontsika aloha androso ato amin'ity toeram-pisakafoanana ity. Fa eto koa amoron-dalana be dia manahirana ihany. Ka za nge. Andao aky fa za menamena ohatran'izao ah. Andao mandroso ary. Andao ary. Aleo aloha za andefa ny komantsika. Mba iza koa ary ty tovolahy ty. Za koa tonga dia lasa niresaka be taminy efa izy tsy fantatra akory. Izy aloha lasarika e. Sady ohatra mba tsotra ihany ao fijeriko azy. Reo aky ao mazotomana dia sady miresaka ihany tsika. Misaotra ary. Aza menamenatra kely ohatran'io moa hoe pahono aky. Nareo zany avaiza marina dia inona ny tena atondianao eto? Enao manko nilaza teo fa vahiniko. Vahiny tokoa. Avy any Antsirabe izay. Somary mbola lavidavitra kely miala ny centre-ville e. Azo lasaina hoe ambanivohitra misy anay dia mianatra no antondiako eto. Vao aingana re zany tonga teto ah. Ay ve. Fa hitsiry aloha ny anarako e. Variny resaka sika ka samy tsy nanao fifankalalana akory. Eny tokoa.
Ny ahy kosa Edena. Tsara anarana be ianao faly mahafantatra ny Edena e. Satroko foana hitonona ny anaranao marina. Aiza kosa ianao koa dia mampimeka. Dia any ambanivohitra daholo izany ray sy reninao. Totsy ny faliany Edena kory ny fanontaniako ahy. Tsy izany lesy fa efa tsy manana dada sy nentsony aho. Bebe ako ny ipetrahako. Oay. Ay ve. Mba afaka tantarainao avy matokisa aloha ianao fa tsy olon-dratsy akory. Kanefa izany eo mbola somary maimaiky. Eny ary fa za ve mbola afaka miana aminao ary amin'ny manaraka. Eny ary tsy maninona. Dia aiza ny toerana mety ahitako anao dia oviana ny mety ohatra. Aleo raha fakapitso ary dia eo amin'ilay toerana afaka hitantsika voalohany teo ihany. Tapakandro rehefa manko no afaka. Eny ary tsy maninona fa mety izay andao ianao arateriko Aleo amin'izao ihany fa sao dia manahirana anao ka. Andao rehefa tsy maninona. Finina koa tia mba mamiramira ny endrika larivariva avy andro tsiry. Tena enjana biry dada fa gaga izany Tsy azoko ny tia lamba ary. Tena nambady angamba ary dada. Finina koa no nazo an'le ty tsy rono tsy vetina dia anambady hony. Fa misy inona letra? Ka tsy zany dada fa zao mipetraha aloha nareo Fa misy inona hoa? Tonga dia lazao lesy fa le ty koa tena bandy be safara. Ka tsy zany fa tena nahita vehivavy ray izay tanky io. Tena tsara zany iza teo moa ny anarany Ay Edena. Edena? Sendra nifankahita tamiko izay ry dada dia niresaka avy eo izy koa tsy miavina mihitsy sady sarika be Zany indray ary nohatra ny hoe latsahan'ny varatra reniko tonga dia baba avy hatrany Tena hoe tiako izy ry dada. Zany tena efa tsy androko izay hitako azy marina. Tena lasa dala zanako marina randriamanitro. Ny fianarana ary lesy tsy vita ny lakoriko vady avady. Fa mba ohatrany ahoana aloha zany tovovavy malasa dala ny lazany mba lazao ny tovovavy eto andrenivohitra eto ane lesy ka tapahako avy hatrany ny tenin'ny dady izy tsy aveto ka mpivahiny ihany izy mety fa avy any ambanivohitra lavitra aminy tena misy azy fa mbola tsy fantatro tsara aloha hoe avy aiza fa izay mbola tsy niresaka firy ka somary mbola maimaiky mba fotopotory ihany ry tsiry ny vehivavy irana zay indray nareo efa mba hitako mary ihany zany tovovavy niaraka tamin'ny lahy zany to ohatrany hoe lany andro iny fotsiny. Zay toetra ray izay aloha no tiako hitsihina amin'ny lafa tsy kilalao akory fitiavana io ka hoe erahana daholo izay hita dia avy eo misaraka lasa manala baraka fotsiny. Tena efa ampy izay ry dada nga fa mitindray mitoraka ity kosa aloha tena baba aiza tena ohatrany tsy hitako tsony ny anazavana azy afaka pitsy izay no iona manaraka dia izay avao tena nadiady azy tsara ay kosa ndao ndray ariko efa lehibe la tena tiako izy ry dada ary mino fa ho zakako ihany koa izy ary amin'izay fotoana izay raha mety izy dia hoentiko aty mihitsy asehako anareo ay ny lahy mbola tantara beko zay lesy aloha fa andeaka aina kely any efitrano koa andao ary mazo toy lahy manohy nofinofiny lahy eo ry dada koa zany ho hitanareo eo eno ho anareo izay manam-panirina andefa dokam-barotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra amin'izany teboka valo dia antsoa ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefasa hafatra miafina amin'ny pejiny Ramsetatanta. Edena tsy androko mihitsy akiny fotoana androany eo nanahondria enao koa zany dia mampimeka fa ahoana tsy haiko ohatrany hoe tia hitanao izany foana fa hono ahy mety aminao ve ty toerana nitondrako anao ty eny tiako fa inona tokoa moa zany le resaka tena tiany tsiry atao amiko Edena tia ho namanao tia fantatra bebe kokoa ny momba anao ay fe te inona amiko ary hono zany no tena tianao ho fantatra
be dehibe ka ny mombanao manontolo ohatra. Eny ary arak'ilay fandresahako anao dia tsy manana raisyrentsony aho. Mahontsa loatra ny tantaram-piainako e. Mba tantara ho aho efa tena haliana be ny amin'izany a. Ka zao ary lesy a. Nisy olona niaraka tamin'ny tamin'izany andro izany. Dia efa tonga niseho tany aminay mihitsy io olo tiany io, ary avy eo bevoaka any eny. Efa natoko loatra moa ny fianakaviana tamin'izany dia hoe hivady ry zareo. Kananjo anefa tsy izany ny zavatra niseho fa nitsoahany eny vao fantany hoe bevoaka. Ary hatramin'izay dia tsy niverina intsony izy. Raha ny fitantarany bebe dia avy aty andrenivohitra aty hono io raiko hoe nandeha tena mivolana. Tonga ny fotoana niterahany eny. Teo ny nanomboka nanjombona ny momba manontolo satria maty teo am-piterahana any eny. Zahavitra soma tsara fa izy tsy tanany eny. Dia io remibe koa no nitaizana nanomboka teo hatramin'izao. Andray aky, tena mahontsa loatra izany tantaranao izany ka. Tena mba lehilahy tsy vanona koa izany ka. Sady efa nandositra didy izy no mbola namela rery anareo ihany koa. Hatramin'izao dia tsy fantatro hoe mbola any ve io ray kosa efa tsy antsony. Tena enjana aky izany a. Ao fa vonona hanampy anao amin'ny lafiny rehetra e. Fa raha ohatra izao mba misy sary lerainao miaraka amin'ilay narany any dia mety mbola azontsika ny mitady azy eto raha tena eto tokoa izy. Tena mbola sarotra be lesy izany a. Fa ahoana ka? Amin'ny fomba ahoana? Olona be dia be eto andrenivohitra io. Mila manana finoana foana aky rehefa manao zavatra. Tsiry a. Momba anao koa nge mba tiako ahy e. Za ndraiky efa akamboty reny ihany koa. Efa maty ny reniko. Za rery no zanak'izy dada. Vao 10 taona monja no nilaozany eny ary raha sy dada rery sisa no niara-mipetraka nanomboka teo. Nanao voady dada tamin'izay fa tsy hanambady intsony fa hitaiza sy kolokolo ahy mandrakizao. Izany ve? Tena mampalahelo be daholo kay ny lasantsika. Samy kamboty reny tsika. Nenao aza moa mbola misy dada fa ny ahy kosa dia za rery sisa. Za sy bebe. Aza manahy edena fa eto foana ahy e. Vonina nampy anao a. Misaotra betsaka tsiry a. Izao aho vao mahatoky fa tena olo-marina ianao. Oay, tonga dia nivinona tena. Lasa mitobotoboka be tampoka ny foko. Dia ilaza zavatra amin'ny ahy nefa toa tsy sa. Nefa izao ny fotoana tena mety. Tsiry a. Fa tsy aleo ve aloha tsika mody amin'izay e. Sao dia tratra riva aty fa ny zavatra ataoko any an-trano tena mbola be dia be a. Marina. Tena. Endraso kely vetivety aloha e. Misy zavatra tiako ambara aminao. Ary tena efa mavesatra tao anatiko fa tsy tantiko raha tsy voalazako aminao mba hanamaivana azy. Fa inona izany ry Tsiry? Tena. Vao nahitanao voalohany indrindra dia toa nisy zavatra nitselatra be izany tato am-poko. Tena tianao a. Tsiry? Tia ianao? Za ane ka vao aingana ny fantatrao e. Ianao koa vao fantatro tsela. Tena. Na sekondra iray monja aza neky dia afaka hitsiriany fitiavany e. Tsy misy faharetany io. Eny e. Fa tampoka be kosa ne e. Aleo aloha ary mba handinika kely e. Zany a. Eny ary e. Tsy maninona fa endrasako foana no oviana no oviana. Eny fa na dia mbola afaka 100 taona aza. Aiza koa dia hoe 100 taona e. Tena marina e. Andao ary aloha tsika dia amin'ny manaraka izany e. Eny ary aky. Zay ny solovato e. Aleo tonga dia miditra mihitsy ka. Odiny aty e. Way, feno. Ahoana zanako tonga soa? Zoko marina tonga soa e lahy. Nanao ahoana filatsasatra? Tena nafinaritra kosa aloha e. Ary tena salama tsara mihitsy azo hitanareo izao. Nety tsara tamiko ilay rivotra masina. Sambatra be lahy. Fa manaraka ary niny aho mba zandray mandeha ka. Mbola ho iteo re izany anaka. Ka nanao ahoana ny fialatsasatra?
tsy tahita tokoa dia tapitra ny 3 volana. No ary neniko vetivety nafinaritra be aloha ny tany tena hafa mihitsy le mba miova rivotra kely fa ony marina ho ahy ahoana lesy manahoana zay bebe anitenao dia tena ve mba efa nody kely taty taorian'izay nandehanana izay ao salama tsara o izy anaka kosako tena mbola tsy nody fa enjikensika be ho no fianarana fa mandefa taratasy foana izy avy any alefanao antsika sy ny renibeany tena tamana ny edena raha zaniko fa za marina aloha roneny andeha kely eny amin'ny bebe any edena eny amanga kely azy ka ay mety zany fa vo tonga ve nefa dia andeha sahady tsy reraka ve ianao maninona raha makaina kely aloha hita ho azy neny nareo koa to mampimehaka olona vo avy miala sasatra ve dia hiala sasatra sahady tsy maninona re zany fa le aloha andeha kely eny ahy sady mba hanatitra an'reto voandalana kely netiko azy reto koa ne nda mary anaka Odio manahoana bebe oay feno kely marina manahoana anaka salama tsara tonga soa avy lavitra tratra soanareo fa nazany ary tsy dia hoe alavitra loatra ry bebe fa inona aloha mivavao zay elaela tsy miaona an'izay kosa tsy dia misy re anaka fa zaharery neto zaharery aloha atretiny hoato lasa nangina kely aloha fa lasika alaedenako izy marina very bebe tsy mba mandanindalo aty mihitsy sady tamana ao andreny vohatra ao dia manahoana koa aloha ny fianarany saky ilazanareo tokoa hoe ahoana ho avy aty hony izy amin'ny herinandro io ay kosako sady zao koa ny anaky hoe ahoana ry bebe nandefa taratasy manko izy fa misy olona miaraka aminy no any dia ho avy aty zareo mba hidiriny tanàna misy any edeny zany hoa le tovolahy sy ny ray aman-dreny ay moa ny reny fa to hoe tsy manana renitsony koa io tovolahy io olo tia no hoe ry bebe eny le kely dia ahoana ny fianarany amin'izany izy anie tsy mbola niteny hoe anambady sady tsara koa ny anaka mba mila fantatra mety ohatran'izao ny olona miaraka aminy amin'izay mba tsotra ny nahazo ny reny nahazo an'iny zazy iny dia efa mafy loatra ny lalana ny zorany zany hoe fa reto ry bebe reto aloha misy voandalana kely be lehibe izany aiza koa hoe anatitra ndraiky ny tena atindeko aty dia andeha angatatalina indray aloha fa ao fa apitaiko aminay zay afatra izay dia tsy androso an-trano koa ve anaka fa dia andeha sahady aleo aloha ry bebe manaraka fa tsy maninona zay fa veloma ianao ho anareo izay manam-paniriana andefa tokam-barotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra amin'ny teboka valo dia antsoa ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefasa afatra miafina amin'ny pejiny Ramsetatanta niny fa maninona ho afeno nitolotry ny mitomany ireo amin'ny efitranao mitomany ahoana kia andao eo eny ndao tsisy mamy amiko tsony ny fiainako hoe tara loatra namorako fity taminao re tena nefa raha mba tsapanao ny amaivahy fitiavako anao ato anatiko tsia tsy ho sakako ny anatrika anao hiaraka amin'ny olokafy eo an'oloko hoe feno fa maninona zanako lasa tena ry neny tsy anjarako tsony izy fa lasa hoana tsy azoko ane zany iny tokoa ary zoky fa maninona edeny efa miaraka amin'ny olona izy ho avy aty ny zareo amin'ny herinazy miditra dia hiaraka amin'izany sakaizany zany sy ny rainy mazava ho azy zany fefa hivady izy sady mafatra nambara bebe any tena teo ry neny feno mangina aloha zany zanako izany
Traka anaka fa tsy anjaranao izy a. Tsaka korineny. Vao maika ny ampanary anao indray zao hoe. Tena tsakako. Tena sakaizako hatramin'izay. Ary lasa tena tiako nefa tsy tsara ny anay. Samy oziny dia marary mafy loatra. Ndara aloha kely ako raha mangatsika kely any an-dakozia izy Orlova. Inazy neny a. Mafy any korineny zao. Okizay anaka. Mbola misy an'ilay olona tena ho anjaranao fa aza kivy. Sady tovolahy tsara tarehy kely zao ve anao anaka dia anaingo resin'ny fitiavana. Misy tokoa andrineny fa tsy mitohy any tena. Tena fa mitsy. Okizay ho ahy. Mitrakaza ny zanako izany. Efa kely sisa dia ho tongotsika fa io manangasangy io ny tranonay Io ondry dada misy any tena. Marina mafy raha tsy ohatra ny hoe toerana efa hitako izany zao toerana andehanako izao. Taizary dia oviany. Mety hoe toerana mitovitovy kosa angamba. Eo ajanona ny fiara ry dada. Eto? Ena re. Mba manahoana ary izay bebe ao e. Oay, io izy. Bebe! Tena kely mariny. Tonga zay. Tonga soa zanako bebe. Salama tokoa. Miarabanareo tonga soa e. Izy ry bebe ny tsiry a. Le olona miaraka amiko. Dia izy kosa andray. Ay, faly mahafantatra anareo e. Dia faly mahafantatra ihany koa. Ie, andao mandroso trano aloha e. Andao ry zareo a. Ahoana anaka? Efa ao angamba ry tena sy le olona miaraka aminy fa nitotazako misy fiara eo tokotaniniko. Eny tokoa. Ka ohatrany tsy hahiditra ao ary neny a. Andao re anako. Tena marina. Manjany manahirana andro zareo. Ndao ary. Odio. Oay. Misy olona mandodony izany ry zareo fa aleo aloha jereko vetivety kely a. Oay, ifeny sy ny mamany. Mandroso tompoko. Misaotra anareo na maly ny antso. Manahoana tena? Salama kia. Izy mifeny namako be. Dia izy kosa ny reniny. Dia reto kosa ry zareo a. Izy indray ny tsiry le olona niaraka amiko dia izy ny dadany. Faly mahafantatra tompoko. Zay koa torak'izany. Zay koa torak'izany. Ka voalohany indrindra aloha zareo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa tafahoana soamatsara. Izy ty moa santatra mbavarany ihany fa manetsa be mbola ho avy. Atao hoe lanonana nefa tsy mbola izy fa mba natao fotsiny izao mba hifankafantaran'ny fianakaviana roa tota dia tsy izy izany fa avy amin'ny tsiry sedena. Mifankatina ankizy ka sarotra ny amefena an'izany fitiavana izany ary tena misy heriny tokoa io fitiavana io. Voalohany indrindra aloha dia miala tsiny ny tenako raha handray fitenenana e. Zandro fa tsy zokony tsy tokony fa mbola pindrana ihany koa. Eto dia ambarako anareo itona fa mivankaty tokoa za sy edena ary vonina ny ity azy mandrakizay. Raha ny resaka fianarana indray tsy nataony sakana izany fa mbola samy manao ny fianarana izay. Tsara tokoa ny siny izao mba hahafantarana fa tena mpifankaty izahay e. Ary vonina hiara-hiary sy hifanohana trany ihany koa izahay. Misaotra betsaka anareo tokoa tsy ny salasala tonga teto aminay. Ny vetivety no an'olo tokana.
Nibitsibitsika an'olon-droa, ny tafasiry kosa an'olom-bitsy. Milama tokoa ny saina ankehitriny. Toy ny eritreritra, teo izay nitepitepim-panahina, fa izao kosa midobodobo-pifaliana. Toka avy amin'ny tanànak'olombanina tokoa ka sarobidy sotadidi. Tsy tobaka-mbava na volana tenda fa niloatra avy ao am-po. Koa misaotra betsaka Andriamanitra ne hanampy anao hanatanterahanao an'izay tokony menao izay. Asiana tehaka kely kosa izany fa mba ho marika dia porifoy anay etona fa mifankatianareo. Tena aviany ianao ty peratra ty apetrako eto amin'ny tananao dia etsomboako ianao. Asiana tehaka andre mandeha kosa izany tena vetivety ny indry. Ahoana lesy? Misy zavatra ho resaka amin'ilay izay dia raha mety ndao mba hivoaka kely any ivelany antsika. Ve andrasara io teny amin'ny zareo vetivety andeha kely vetivety fotsiny ary zareo fa misy resaka atao amin'ny feno amiko ny Ay, ndao re anako. Izy da kely riany ane zareo dia tena efa mifampisakaisa hatramin'ny fahazara tsy manifakafohy mahitsiny. Zany ve mahafinaritra ka. Vahono ary bebe any tena. Ahoana izay? Mamany tena rery moa zany zanakao. Mianadahy ny zanako ka. Ny reniny edena no zokony fa le faralahy kely vao kely izy dia maty. Zany ve? Mampalahelo be kosa zany ko. Tao ahoany? Fa mba tiako hita sansary ny reniny edeny zany ka. Trako dia edena napetraka ihany. Ndrasa aloha fa misy sary ato asehoko anareo. Aiza moa izy teo? Reto. Tiany reniny edena dia io tantranan'io le zandriny efa maty. Ay, oay azafady hoe ritsilo mba jereko kely. Andriamanitro ohatrany hoe mianty zany dia ho sanatria ve zay no natonga ny eritreritra teo ohatrany efa nandehanako ty tanàna ty. Azafady Ahoana? So dia mba misy sary hafa ankoatran'ity tateo rindrina? Misy ka. Ty lozako marina tena mianta dia sanatria ve ka izy le reniny zanako le nariko dia sanatria koa ve ka mpianadahy tsy irisedena satria izy samy zanako. Azafady hoe bebe iza ny anaran'izy ity? reniny edena ve? Mianta no anarany. Andriamanitro. oay sarotra dada bebe Doziny ty marina fa naninona izy? Efa fanao an'izao angaty irangaty? Tsy mbola mpanao an'izao mihitsy izy ka. Ohatra Dada fa manino ianao nakaiza koa raha redena sy feno teo. Ny reniny feno koa efa lasa notry. Inona retir'Andriamanitra Dada fa manino ianao efa mahiratra kely izy. Andraso angalako rano mangatsika vetivety. Dada fa inona nazo anao teo Jery reny kely aloha. Ty alosotroy fa nisy inona azy dada? Zao tsy afaka mivady ianao se tena. Dada fa lozy iny ty lazainao. Samy zanako daholo nareo. maninona tsara hoe mba aza vao kely fa tsy azoko. Zao bebe za le olo tiany mianta zanako fa iny zay tsy hita nandritry ny fotoana maro. Mazava ho azy zany fa tena le zanako taminy. Andriamanitra, ianao ve le olo tiany mianta fa iny? Ianao zany ny rainy edena. Dada fa inona re ty zavatra lasainao tsy marina zany Io zavatra tsy mety ataonareo taloha io dia zao lasa ny ankizy aty aoriana no mizaka ny vokany. Tena mifona aminareo avy amiko daholo ny fahatsoany ary vonina nitran'izany anaty ny fahitako ny zanako tamiko zao azy. Zay efa
Tsy nieritreretiko no hita tsony. Ty tena loatra ianao ry dada. Ny anareo vita ihany fa ny anay mba ahoana. Tsy nyjano nofinofihatra izany ny anay. Dia ahoana koa izany ozy tena raha mahare an'izany izy. Tsy ry dada. Karse. Ho anareo izay manam-paniriana andefa dokam-barotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio 730 dia antsoina ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefa zavatra miafina amin'ny pejiny Ramsey Tatanta. Feno fa inona angena ataontsika ty? Tena mba afaka mampiseho fitiavana kilo avy ianao na dia fotoana foikely fotsiny azy. Feno tsy azoko ny tiany lahambara. Tena anao velomanao manokana kifa andeha. Ory Feno tena vao maika angena izina amiko e. Efa ho azonao eo ihany zany. Afaka mba mamihina avy ianao na dia mba miteny hoe tiako ianao fotsiny koa aza. Inona koa ary tia kilalao asain'ny Feno ataoko ty e. Indray ary Feno tiako ianao. Noroany tena tsy sakany foko ny eritreritra azy tsy ho haka. Tena efa maharary daholo sany ny anatiko izany. Feno ratra ny foko. Toa ny nanofy mahita azy ny fanoroka tamin'ny tovolainy teo. Feno tovariana be lahy e. Dia inona koa no anton'izao fa tsy azoko ani e. Zao akiry tena. Andeha hiala sasatra dia mety tsy ho hitanao tsony. Feno fa iny ty zavatra lasainao e. Maizina tanteraka amiko ange. Fangamoa ianao tsy vo avy any amorontsiraka ka dia andeha sahady indray e. Zao akiry tena. Mafy be farany. Feno fa inona re no anton'izao dia mangina aloha. Zay. Tena. Kay. Oay. Feno. Nienjery Feno. Feno maninona ianao? Tena. Ahoana? Maharary. Feno ratra ny foko. Ratra? Tsy ahitapana fotsiny raha tsy zavatra raisa ihany. Dia inona? Le zavatra efa lany tatiny. Tsy azoko ampiasaina intsony fa niany teniko farany alohany andehanako dia lasanao tanteraka ny foko re tena. Tsy haiko findra intsony. Efa latsapaka atao anatiko fitiavana. Oka aloha rifeka. Tiaka ianao re tena. Feno Feno tsy niteny tsony izy. Feno fa naninona ianao e. Feno.
mandrakizay koizay dia lasa tokoa ianao ilay tokako mafy izao re olona tena mafy dia lasa tokoa fenoarina efa nikikasy tanteraka tao anatiny tokoa naretany ny fitiavana any am'tena ihany eto mandriam-piatanana lesy rahalahy feno aza mbola ilosana lesy afa malahelo loatra amin'ny foko tsy ahita latsony fe feno mandra-peona lesy anakire olona mbola eo antsika andray andro any mbola hita le tsikitsika nosa letrika miramirany fona teneny amiko daholo ve ny nahatonga an'izao everiko andro fifalinany anoka lasa andro manjombony feno na tsy hainao tsony ary lahy dia mino fefasambatra ny fanahanyla tapitratra sahady ve lesa fifaneraserahantsika hatramin'izay mafy loatra hoe tena mafy fa tsy maintsy ho zakay mino fa tsy mampitondra izay tsy zakatsika ny andriamanitra ao ambo feloma lesy feno tena zava-dehibe tamin'lahy le fihetsika kely farany teo mandra-peona feno tara kely tsika tena tara Sei chiuso giusto fatti male di manau ma non te ne si ma tu che hai tindane cik now kamaja piane fatti we mangia chissà vuole ora niente si che erai sempre dai sei chiuso faz mana di manau ma non te ne si ma tu che hai tentare tiki now ma non te ne si ma tu che hai tentare tiki now narainao teo tantara ny soratan'ny Landry Steven ireto avy ro anymiaina ny tantara tomoina Caroline mianja tatyana tomoina fitiavana sedra miardi ramsey tatana ary miaina rasafy nandray feo bota tompona andraikitra sy mpanatitosa